vitan'izany vavaka izany na oviana na oviana satria ny vavaka araka ny namaritana azy teo amin'ny voalohany dia sy teny atao hiany fa ny fihesika rehetra sy ny asa rehetra izay atao ho fifandraisana amin'ilay Andriamanitra ivavahana dia vavaka daholo izany. Ohatra, ny vavaka ataon'ny mpanompo sampy izay mandrirotra vatolahy hatsangana hanaovana fanompoa sampy dia vavaka daholo zany satria asa atao hifandraisana amin'izay Andriamanitra ivavahana, amin'izay heveriny ho hery afaka momba azy. Ka ny asa rehetra izay atao fika zanak'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana na fitoriana filazantsara na inona asa eo amin'ny fiangonana dia vavaka daholo izany. Ka hoy Jesosy, miareta-tory sy mivavaha ianareo mba sy hidiranareo amin'ny fakapanahy, satria izay tsy miasa dia omeny devoly asa hataony hanadinoany an'Andriamanitra. Kinga amin'ny devoly hanome asa hitadiavam-bola hanadinoana ny varavaran'ny fiangonana rehefa tsy te hanao ny asa eo amin'ny fiangonana. Maro ny asa izay omeny devoliny olona rehefa tsy manao ny asa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny vavaka dia mandresy ny sarotra rehetra eo amin'ny fiainana. Tsy ny vola no mandresy ny sarotra rehetra eo amin'ny fiainana, fa ny vavaka hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay. Ny dity fahafito hoe aza mangalatra dia hazavain'i Jesosy amin'ny hataka nampianarin'ny tompo hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay. Aza mangalatra fa mangataha hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay. Ka ny zavatra ratsy izay hitaritan'ny Satana asika dia aoka tsy ho lasa amin'izany isika fa hitodika amin'Andriamanitra. Firy moa ny fampandrosoana azo amin'izany hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay zany. Andriamanitra no fototsy ny fampandrosoana ny fiainasika eto an-tany. Ka izay rehetra mahakasika ny fiainasika dia atolotra Andriamanitra atsika ho valim-bavaka
arak'izay tadify atsika tsirairay avy omeny izay sahazy eny mihoatra azy fa atasara sady mihoatra ahisana no omena ary mampianatra izy ao amin'ny Jaona toko enina amby folo andiny faefatra amby roapolo hoe mangataha dia omena ianareo dia ho tanteraka ny fifalianareo. Ny Petera voalohany toko faefatra andiny fahafito sy fahavalo indray no ho resahantsika izao: ka ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany penikopa izany. Fahatombotra ny farany zavatra rehetra koa endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Amen. Ny tontolo manodidina ity Petera voalohany ity indray dia izao: ny fanenjehana kristianina namay vai tokoa tamin'ny fotoanandro. Tao ihany koa ny fanompoasampy izay nirongatra mafy teo amin'ny zentilisa manodidina ny kristianina izay visy anisa eran'izao tontolo izao. Ary manoloana izany dia tao koa ny fampifangaroharoam-pivavahana izay nataon'ny olona misalasala ny amin'ny Kristy. Ireo zavatra telo ireo no tontolo manodidina ity perikopa rehetra ato amin'ny Petera voalohany ity. Tao Roma no nivoahan'ny didim-panjakana ho fanenjehana ny kristianina rehetra. Ny kaisara rehetra nifandimby tao Roma namoaka ny didy fanenjehana ny kristianina, nandambina ny fomba hanenjehana ny kristianina amin'ny lafiny rehetra tamin'izay fotoana izay. Ary tamin'izany i Roma dia antsoina hoe Babilôna, araka ny Petera voalohany toko fahadimy, satria ao no ivoahan'ny fampahoriana rehetra ny kristiana. Ny kristiana voaenjika hiara-pahoriana samy hafa dia tsy misy mpiaro. Avelan'Andriamanitra hihatra amin'ny kristianina ny fanenjehana. Avelan'Andriamanitra hihatra amin'ny kristianina ny fampahoriana samy hafa. Kanefa izany fahoriana izany no natao hitodihana indrindra amin'Andriamanitra mpamonjy. Andriamanitra mpanafaka. Ny fiangonana araka ny Petera voalohany toko voalohany dia lazain'ny Petera hoe mpivahiny. Io no ilazan'ny fiangonana. Mpivahiny no eto an-tany fa tsy eto no fonena ny mandrakizay. Olona eto amin'izao tontolo izao nefa tsy naman'izao tontolo izao intsony, fa efa nalain'Andriamanitra hiala tamin'izao tontolo izao, efa natsian'Andriamanitra hiala tamin'izao tontolo izao, hiala tamin'ny fomba fanaon'izao tontolo izao, ka ny fanaon'ny lanitra indray no ataony. Io no fiainan'ny mpivahiny eto an-tany, sy ny fiainan'izao tontolo izao itsony no ataony, fa ny fiainan'ny lanitra.
ny mpivahiny rehefa tsy manao ny fanaony zao tontolo izao dia tsy maintsy voaenzika amin'ny lafiny samihafa, tsy maintsy hiarany fampahoriana samihafa zay ataon'izao tontolo izao. Tsy misahatra ny franc-maçon manao zay hampahoriana ny firenena mivavaka eran-tany amin'ny fomba rehetra, amin'ny lafiny rehetra, ary tsy afa-miala amin'izany isika. Ary tsaroana eto ny tenin' Jesosy hoe nampahatraina toy ny ondry tsy misy mpiandry izy. Afafy atentsika ny aretina hamoriana ny volantsika mahantra, satria tsy maintsy hividy fanafody ka ny kely efa misy eo am-pelatanana holanina ny fanafody fa tsy hisy hivelomana na hanaovana ny adidy sy ny maro hafa koa izay endrika isehoan'ny fahoriana sy ny fambaboana izay tsy mitodika amin'Andriamanitra amin'izany dia hiara ny fanadevozana moderna ka fatorany kolikoly sy ny faharasiana isan-karazany andevozy ny fitiavam-bola zay fototry ny rasy ka tsy mahatsiaro zay ifandray amin'Andriamanitra. Mpivahiny isika no eto ka mahareta kely ny vahiny rehefa voahisaky ny tompotrano ny tongony dia miaritra na dia sany amin'ny kiraro mahery azy dia miaritra ka mahareta. Fa mpivahiny sika no eto miandrandra asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Io ny resika amin'io ka toko fahavalo amby roapolo toko faraiky amby roapolo andiny fahavalo amby roapolo araka ny fandrasana teo. Aza miala amin'Andriamanitra na inona mitranga eo amin'ny fiainatsika, aza miala amin'Andriamanitra. Io no ampianarin'ny epistily Petera oatsika eto. Nahoana no miaritra ny mpivahiny fa tsy mamalivaly ny tompotrano? Satria olokendry ny mpivahiny. Izany fahendreny zany dia fahendren'Andriamanitra amboleny fanahy masina ao anatin'ny mpivahiny, ka ny mpivahiny dia miaina ny fahendrena sahady rehefa eto an-tany, miaina ny fahendrena sahady. Ary Jesosy efa milaza raha teo ao Mateo toko faraiky ambin'ny folo ambiny ny fahasivy ambin'ny folo fa ny fahendrena dia hamariny ny asany. Ka natoinona fanenjehana, natoinona fanaratsiana faramelohan'izao tontolo izao, ny olokendry dia miaritra ny zavatra rehetra, mionona eo ambany fitondran'Andriamanitra. Jesosy no manome ny hery hoenty miatika izay ataony fahavalo, na herin-tsaina izany, na herim-panahy, na herim-batana, mba hananana ny fandresena amin'ny farany. Ao amin'ny Samuela faharoa, Samuela voalohany toko faharoa no andrenesasika fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona fa Andriamanitra no miady ho azy ka hanome azy ny sady-boninahitra ny fiainana amin'ny farany. Averiberina ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa sy toko fahatelo fa izay maharesy dia mena ny sady-boninahitra fiaina, tsy
ho simba ny fahafatesana faharoa sy ny maro hafa koa. Jesosy no manome saina, manome fahendrena hiatrehana ny ady amin'ny fahendrena. Na dia ho anivon'izao tontolo izao azy tahaka ny ondry voany amboadia dia miaina ny fahendrena ny mino satria fandalovana no eto ampianariny soratra masina hiaritra. Ndray andro tafaraka tamin'ny iraka anankiray raha tafika masina tamin'ny toerana anankiray, tsy iraka anankiray moa fa roa. Very vola efatralina ny iraka anankiray ary fantan'ilay nahaka azy fa taiza anankiray niaraka tao aminay. Saingy sy ny teny izy mandray bava azy raha sy efa hita niparitaka tamin'ilay taiza ilay vola very. Ho efa fantatro io fa zaho tsy miteny fa nivavaka no natao dia niseho ny fandresena nivoaka. Izy tsy mitabataba hoe izy anaka ny volako zay takasianaka ry fa vavaka ny natao dia nivoaka ny maro. Izany ny fiainam-bavaky ny toby lehibe sotanana amin'ny fiatehana ny ady atehana ty fiainany ty satena ny hiano zany. Izay miondrina eo ambany fitondran'Andriamanitra no maharitra hatramin'ny fiavian'i Kristy hisena azy eo amin'ny raha lanitra ka ho sahy hisangana eo anatrehan'ny zanak'olona araka ny 2:7 teo. Voalaza eto koa fa ny fitiavana manarona fahotana maro no dadadadrain'ny pastora doktera Radianasolo Joseph Teto omaly fa ny fahafantaranao an'Andriamanitra any Jehova Andriamanitra no hitiavanao azy. Raha lazainao hoe tiavan'i Jehova Andriamanitra zao amin'ny fonao rehetra, fananao rehetra, sainao rehetra, herinao rehetra dia ny fahafantaranao azy no hitiavanao azy. Mandainga zay olona milaza hoe tian'Andriamanitra nefa tsy mahafantatra an'Andriamanitra izay tiany. Ka ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka dia tsy hafa fa ny fahafantarana an'Andriamanitra izay mahafantatra azy marina amin'ny asany rehetra izay atao hoatsika no hivavaka aminy no hiankina aminy amin'ny mahery ambony azy ambony no ny hery rehetra, manam-pahefana ambony ny fahefana rehetra, mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo, tompo ny fahefana rehetra na ny an-danitra na ety an-tany enina amin'ny fiaina tsy hita azy. Ny faratapon'izany fahalalana an'Andriamanitra izany dia tsy hafa fa ny fahafantarana azy hoe mpamonjy izy. Izy no namonjy asika rehetra. Ny fanoloran'ny ainy teo amin'ny hazo fizaliana io no maneho ny faratampony fitiavany asika, fitiavana ahafoizana ny aina ho famonjena ny hafa. Izany hoe ambony lavitra ny aisika noho ny ain'i Jesosy raha Jesosy no anontaniana. Ambony lavitra aminy ny fananana atsika noho ny fananana ny tenany, mahatoa nafoy ny tenany fananana atsika. Ka izany fitiavana an'Andriamanitra zany ny fandraisasika amin'Andriamanitra ary tsy maintsy miseho amin'ny fitiavanamana io izay milaza fa tian'Andriamanitra dia tsy maintsy miaina ny fitiavanamana eto amin'ny tany fandalovana ety. Izany no sary ny fiainam-bavaky ny mino, tsy maintsy miseho amin'ny fitiavana
eo amin'ny mpiarabelona aminy na kely na lehibe. Ny biby vaovao na ny biby mpitiavana izany no fiainan-danitra, izay ny fiainan'ny olona efa nalaina tamin'izao tontolo izao ka tsy naman'izao tontolo izao isao na dia mbola eto amin'izao tontolo izao azy. Raha vao miala tamin'ny fitiavana dia andevoziny abidi-pianaran'izao tontolo izao ka miverina amin'ny fanaon'izao tontolo izao mpiany. Fa izay miaina ny fitiavana arak'izay tarihan'ny fanahy masina azy, io no zanak'Andriamanitra, ary raha zanaka dia efa ndovan'ny fiainana mandrakizay tokoa. Ny fampiarana izay horesahana amintsika dia izao, efa voalaza fa tsy eto amin'ity fiainana ety loatra no tena ilana ny fivavahana, fa ny fiainana mandrakizay koa. Ka izay ampianarina antsika eto dia ny hoe omeo anay anio ny hanina saza ho anay, ny hataka fito raha jerena ny enina amin'ireo hataka fito ireo dia hataka momba ny fiainana mandrakizay daholo, fa io anankiray io ihany ny momba ny amin'ity fiainana ity, io hataka fahaefatra io. Fa ny enina dia momba ny fiainana mandrakizay daholo. Zava-dehibe tokoa zany. Ary izao no retintsika ao amin'ny boky mavo izay misy ny fampianarany tompo-dehibe sy tanàna ampahany amin'izay voasoratra ao ny hoe ny vavaka dia fifaneraserana amin'ny tompo, fifaneraserana amin'Andriamanitra mandrakariva. Atao izany mba hahazoana firaisana amin'ny tompo, akanjaona toko 5:10. Izany no isehoan'ny fisaorana sy fideranan'Andriamanitra sy angatahana izay rehetra ilaina, na ny ho an'ny tena na ny ho an'ny fanahy. Izany no angatahana fiarovana amin'ny fahavalo sy hery hoento miasa sy handresy ny rasy. Izany no hanamasinana izay rehetra atao, izay tsy mazoto mivavaka dia mora idiran'ny fakapanahy, fa mahazo hery kosa izay mazoto manao izany. Io no ampahany rentsika amin'ny fampianarana momba ny vavaka ao amin'ny boky mavo. Resahana ao koa fa misy ny vavaka iarahana amin'ny be sy ny maro, na ao am-piangonana zany na ao an-tokantrano na amin'ny fitokanam-bavaka any am-pendrombohitra. Misy ihany koa ny vavaka atao amin'ny fiaretatory, hitarahoana amin'Andriamanitra, angatahana ny famindrampon'Andriamanitra, angatahana ny fitahian'Andriamanitra, angatahana ny fiarovanaandriamanitra. Eny izay rehetra ilaina amin'ny fiainany ity sy ny amin'ny ho avy koa. Ao ihany koa ny vavaka izay atao ao am-potsy milohaka. Ireo rehetra ireo dia samy atao am-pilaminana sy am-pahendrena, am-pinoana ary am-panajana sy am-pitiavana, feno fametretena, ary atao amin'ny faharetana ihany koa. Ny olona velon'ny finoana dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny sehatra rehetra izay misy azy, na aiza na aiza dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra ny olona velon'ny finoana. Fa tsy hoe rehefa any an-tsaha dia tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra, na rehefa any amin'ny birao dia tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra, na rehefa eny an-tsena dia tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra. Na aiza na inona asa, na inona atao dia ifandraisana amin'Andriamanitra zany.
Izany nahatonga ny Lutera hilaza fa rehefa vita ny vavaka izay ataony amin'ny maraina, rehefa mifoha maraina dia efa misasaka sahady ny asa tokony hatao an'io tontolo andro, satria Andriamanitra no efa hiasa fa izy fitaovana ihany. Ka ny vavaka dia angatahana an'Andriamanitra hiasa hanatanteraka izay rehetra ilaitsika hanatanteraka ny fifaliatsika. Io no fiainam-bavaky ny mpifo. Izany no mahatonga ny zanaky ny fifoazana hisakelika baiboly amin'ny kitapo kely vita amin'ny lamba fotsy na aiza alehany, dia afaka mamaky baiboly avy hatrany raha vao miala sasatra kely. Ny mpivavaka dia tsy afa-misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, satria hoy dadaraisoanany ao amin'ny soratra masina no ahitana ny hevitr'Andriamanitra. Ivelan'ny soratra masina dia tsy fantatsika izay lazain'Andriamanitra, fa ao amin'ny soratra masina no ahitana ny hevitr'Andriamanitra. Ka izay olona tsy mandinika ny soratra masina dia tsy mahay mivavaka, diso mivavaka izay atao, satria tsy izay ambara ao amin'ny soratra masina no hotonohony eo amin'ny tolom-bavaka fa zavatra hafa. Ka aoka isika hazoto handinika ny soratra masina, hazoto ihay ny toriteny, hazoto ihay ny fampianarana, fa mifihaona atsika amin'izany no atonga asika hiaina ny vavaka tanteraka. Ka ny olona velony finoana, io no miaina ny vavaka. Tsy maintsy mamaky sy mihay ny soratra masina isika araka izany, ka aza sasatra ny mandinika ny soratra masina. Ny vavaka no anaporofoan'Andriamanitra amin'isika ny fisian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny valim-bavaka izay ataony ho antsika. Fandresena ho an'ny melo tokoa ny vavaka, satria ny valim-bavaka dia miseho amin'ny fiainany izay mivavaka. Tsy maintsy atao amin'ny finoana ny vavaka, fa raha tsy mino fa misalasala dia tsy ahazo na inona na inona amin'Andriamanitra. Misy mpiandry mpivady narary anaka, ndray any tena narary nentina tany amin'ny dokotera tsy sitrany eo ambavaona amin'ny fahafatesana, dia mitarity ny namany hamonjy ombiasa. Dia ilay zanany marary no nandrara ireo ray aman-dreniny tsy hamonjy izany mpimasy izany, nefa tsy mety izy ireo fa tsy hitany koa izay aleha. Ny hafarany dia nalain'i Jesosy teo am-pelatana n'ilay zaza no dimandry, ary nisehoan'i Jesosy izy ka nanariny mafy mba hibebaka. Io no zava-nitranga tamin'ny toerana anankiray. Ny fisalasalana dia tsy finoany zany, ary raha misalasala ianao dia entin'Andriamanitra eto, horavan'Andriamanitra ny fisalasalana izay ao anatinao, ka hosoloan'Andriamanitra finoana marina mba hanana fifandraisana sy tapaka aminy, ka aza misalasala
aza andevozony devoly amin'ny fisalasalana, fa vatany vao manomboka tafiditra ny fisalasalana dia tafiditra daholo ny virio sy ny fankapana rehetra. Ny vavaka no andraisana ny fitahian'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra daholo izay rehetra ilaina amin'ity fiainana ity sy ny amin'ny fiainana mandrakizay, fa isika no misalasala. Inona moa ny tsy hananan'Andriamanitra? Moa misy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao va? Ka nahoana isika no misalasala? Nahoana isika ny hanana? Ao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny tasaha raha mamboly arak'izany dia aoka tsy hisalasala, ary aoka tsy handeha amin'ny herin'ny tenany hoe vitako ny asa, vitako ny mamboly an'ity. Raha sanatria ka ilatsahany avandra ny varinao dia ahoana? Izy tantara maro teto Sotanana tamin'ny fotoanandro, ray aman-dreny anankiray ny reherehefa vokatra ny vary, efa ila vary raha piso, efa nilaza amin'ny olona ila vary, mirosaka ny androan'ny tolakandro ny eo ny avandra totika tanteraka an'io vary zay saika ilaina raha piso. Teo maravarakely izy nilaza hoe izay ele izay nanompoaka anao Andriamanitra, ka nahoana no nisimbanao tahaka an'io ny variko? Tsy misy ianao Andriamanitra, nalasany ao maravarakely ny baiboly tamin'izay fotoana zay. Niaraka tamin'izay dia zamba izy mandra-pahafaty. Tantara marina nisy teto Sotanana io. Ka tsy tokony hisalasala isika raha mivavaka amin'Andriamanitra. Fa na inona mitranga eo amin'ny fiainasika, napotika aza ny vary, na inona fahoriana, sy natao hampisaraka asika amin'Andriamanitra izany, fa inona hampisaraka asika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fahoriana va, sa sabatra, sa fanenjehana, sa loza, sa inona? Hoy ny apôstôly Paolo, ny vavaka izay ataosika no amatarana ny filana izay ataosika amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahalala mihoatra lavitra noho izay fantasika ny amin'izay ilaysika. Eny fa na dia mbola tsy mangataka azy isika. Andriamanitra no miahy ny fiainasika, na tsara fanahy isika na ratsy fanahy isika, dia mampilasaka ny ranonorana amin'ny olona rehetra izy, mampiposaka ny masoandro amin'ny olona rehetra izy. Fa izay hananana ny fiainana mandrakizay kosa dia ny fifandraisana sy tapaka aminy. Io no azoana misangana eo anatrehany zanak'olona amin'ny andro farany. Mivavaka dia fanalahity amin'ny fijoroana ho vavolombelona filazantsara. Saraiko aminareo ty ny fahasambarako indrindra eto ambonin'ny tany dia izao: rehefa avy nanao hoe amen aho rehefa vita ny vavaka zay natao, dia zay ny fahasambarako indrindra eto ambonin'ny tany. Na inona olana atrehiko, na inona zavatra sarotra atrehiko, rehefa nanao hoe amen dia toy ny tsy misy ilay olana, fa fahasambarana sahady ny tonga, fiadarana sahady ny tonga. Andramo ka izaho fa tsara Jehova. Sambatra ny mifandray amin'Andriamanitra. Fifaliany zany, fiadanany zany, fa izay ao aminy no anehoany izany fiainan-danitra zany. Tsy hitan'izao tontolo izao zany na fantany, fa izay miditra ao aminy no mahita sy mahafantatra izany.
fandreseniny miny eto za mivavaka eto ohatrany tsy manino sambatra izay mivavaka afapo am'izay ilaina rehetra na dia mbola am'ty fiainany ty azy dia efa miaina sahady ny fiainan-danitra tena efa zéro mihitsy mipasy amin'ny oabolana toko fahafolo andininy faharoapolo am'roapolo azafady dia milaza fa Andriamanitra no miahy asika amin'ny lafiny rehetra ary tsy mila fanampiana avy amintsika izany fikarakaran'Andriamanitra asika izany. Misy fiangonana rahavavy milaza hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany, tsy ao soratra masiny zany, fa vitan'Andriamanitra daholo izay rehetra ilaitsika amin'ity fiainany ity, ka aza misalasala faoka hiorina amin'ny finoana azy tanteraka. Hanaiky ho tarihin'ny fanan'Andriamanitra, fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra. Ka hoe ny apôstôly Paoly mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, araka ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. An'Andriamanitra irery eny voninahitra. Amen. Le vavaka isika misaotra anao zahay ry Andriamanitra rainay aho no ny fitiavanao anay, fa ianao izay nanao tanteraka ny famonjenanay teo amin'ny azo fijaliana no mitady fihavanana aminay, ka miantso anay hitodika aminao, hiverina aminao, hivavaka aminao, mba hanatanterahanao ny fifalianay, ka hanananay ny fifalian'ny lanitra sahady. Ampio izahay mba hanahafanay ireo olo masina izay efa finaritra ao aminao amin'ny fifalian'ny lanitra ankehitriny, ka ho velonao aminao izahay sy ho faty aminao, ary amin'ny andro farany dia hitsangana eo anatin'ny zanak'ony izahay, ka handova fiainana mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy. Amen.
Fika mana na masina